Zay no makasika an'iny zay any tanana ny rehetra ihany koa moa zany ny ananjana ny fifamoivoizana na ihany koa zany ny hitandrona ny filaminana eny anivon'ny lalana eny sy roa nantaka ireny fa mbola misy kosa ireo tsindry hitany amin'ny faritra arovana raha nambarandrareo teo anivon'ny Caucase na ilay antsointsika hoe coalition de plaidoyer de la société civile environnementale dans le corridor forestier de Zaamena izy ireo moa dia manatanteraka fiofanana eny anantsana eny entina anamafisana ny fahaiza-manao ireo mpiasa ao anatin'izany. Eritaona izao no nitsanganan'ny Caucase izay tambazotra iraisan'ny fiarahamonim-pirenena manao asa sisika amin'ny sahanan'ny fiarovana ny tandavan'ala kely eny Zaamena ireo faritra arovana vaovao. Mbola misy ihany hatreto ireo tsindry mahazo ireo mpiaro izany amin'ny mbola fisian'ny fitrandrahana sy ny teviala any amin'ireo faritra arovana vaovao ireo raha nambaran'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Caucase. Mbola misy ny tsindry eo izany ireny fitrandrahana tsokosoko ny sarobidy ny fanaovana teviala iny ary ireo le fitrandrahana vato ireo zany zay niezaka atao ary zay no anisan'ny nitsanganan'ny coalition Caucase io zany dia hoe isin'ny fampiarana ny lalàna hanafoanana an'ireo ilay mpitrandraka tsokosoko ny azo sy azo sarobidy ary ireo mpanao teviala ireo. Ny zava-misy kosa nefany raha ny zava-misy teo aloha sy ny amin'izao fotoana izao azo lazaina hoe miena ny tsindry ao anatiny zany hoe miena zany ny mpanao an'ireo satria anisany efa mitomby ihany ny fandraisana andraikitra an'ireo tompon'andraikitra isa-tsokajana. Mbola maro amin'ireo faritra arovana no mbola betsaka mpitrandraka raha nambaran'ny tompon'andraikitra hatrany. Ny conservation internationale moa zany anisan'ny miara-miasa aminay ao anatin'izy io dia manao mampiasa n'ilay fomba zay hoe smart misy fanaovana patrouille dia fikarakarana ireo totakevitra ireo zareo manana betsaka amin'izy io fa ifandraisaka tamin'izay nindefasany an'ilay totakevitra fa ny ahafahana hoe milaza hoe miena izy zany amin'izao fotoana izao raha ohatra hoe ny toerana nisy an'ireny zany fanaovana teviala sy ireny fitrandrahana tsokosoko ireny dia raha taloha izy atao hoe tena atao hoe manerana n'io corridor io be dia be amin'izao hoe tena mbola hitanay aloha hatreto zany nazahoana information mbola misy an'ireo teny mbola atao hoe mafanafana dia be forona dia any amin'ny faritra Brickaville any amin'ilay Ambohimanana iny zany any faritra Vetraomby dia Manakambahiny Atsinanana dia faritra ny Didy. Misy ny atrikasa ny tanterahan'ny Caucase tao Nanisana androany izay niarahana tamin'ny WWF nentina anamafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpikambana. Misy 22 ireo olona manatanteraka fiofanana mahakasika ny teknika tserasera izay natomboka ho malika tsy farana ratsy rahampitso. Mpiofana avy any amin'ireo distrika 5 dia ny distrika Ambatondrazaka, Moramanga, Vatomandry, Toamasina Faharoa ary Brickaville no manatanteraka izany. Nanamafy ny Caucase fa mila fandraisana andraikitra ny tsirairay ny fiarovana ireo corridor forestier izay miainga avy any fotony ny mpitondra fanjakana, ny zandary, ny vahoaka ary ny fitsarana.